Fatahorinan'ny tsy fahatomombanana maro tao anatin'ny lisam-pifidianana nandritra ny fitsapakevim-bahoaka ny taona 2020 dia nasipanatsarana indray ilay logiciel natokana hikirakirana ny lisam-pifidianana sy ny kara-pifidianana izay notanterahany Senit. Fitindra Vakarandramanalina eo amin'ny sarin'ny Stéphane Razafy-Mandivo ny antsipiriny izay. Anarana mpifidy miisa 8 alina sy 4 tsiray tapitrisa tamin'ireo mpifidy voasoratra tao anatin'ny lisitra mpifidy miisa 10 hetsy 8 tapitrisa tamin'ny taona 2012 no niverina indroa tao aritra ny fanatsarana natao tamin'ilay logiciel SIGEM na ny système intégré de la gestion des élections Madagascar. Natao manokana moa hanaovana fikirakirana ny lisitra mpifidy sy ny kara-pifidianana ity SIGEM ity. Raha SIGEM ny antsoina azy teo aloha dia lasa SIGEM amélioré kosa izy ankehitriny. Isan'ny fanovana nentina tamin'ny fampiasana ity logiciel SIGEM amélioré ity ny fanamafisana ny fanaraha-maso mandritra ny fotoana ampidirana ny anaram-pifidy anatin'ny logiciel, ialana ny fiverenana ny anarana sy ny olana madinika. Teo ihany koa ny fanaraha-maso entitra ny asan'ireo opérateur de saisie sy ny fanamafisana ny tahirin-kevitra hanamora ny fijeren'ireo anarana miverina eo anivon'ny faritra sy eo amin'ny sehatra nasionaly. Nisongadina tamin'ny fanovana ihany koa raha ny fanazavana ny fanafoanana ny ordonnance ho an'ireo mpifidy izay tsy nahazo kara-pifidianana nefa manana kara-panondro. Fa ny finatao Senit zany rektografia zava-baovao dia ilay carnet zany dia nazahoantsika sady nandray ny olona manana kara-panondro no nandray ny olona tsy manana kara-panondro hanosoratana tamin'ny stylo rouge. Dia ao anatin'ny olona tsy manana kara-panondro dia roa ihany koa no tantara. Misy ilay sady tsy manana acte de naissance no tsy manana kara-panondro. Dia misy ny anankiray sady manana acte de naissance izy fa tsy manana kara-panondro. Dia misy ihany koa ny fahatelo olona manana kara-panondro fa misy anomaly kara-panondro. Nomarian'ny filohan'ny Senit androany fa fanatsarana faheniny ity natao tamin'ny logiciel SIGEM ity hatramin'ny namoana volana azy tamin'ny taona 2020. Ny tsy fahatombanana maro ita nandritra fitsapakevim-bahoaka tamin'ny volana novambra 2020 no nanosika ny Senit hanatsara ity logiciel ity izay marihana fa efa nahazoana fankatoavana avy amin'ny manam-pahaizana manoka ny firenena mikambana sy ny OIF izao endriny amin'ny navaozina izao. Nisy moa ny fampiofanana ireo lehibe ny SIR na ny centre informatique régionaux sy ny CID na ny centre informatique de district mahakasika ny fikirakirana ity logiciel ity ary nanatanteraka izay fiofanana izay ihany koa ireo opérateur de saisie ny alohan'ny fanisambahoaka izay natao. Fampahafantarana ity logiciel SIGEM ity moa ny lohahevitra nentina tamin'ny sehatra fampidinana tamin'ny mpampalala vaovao teto amin'ny Senit alarobia androany izay fiona natanterahana isaky ny 10 andro.